Namoana ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Amin'izao faran'ny herinandro izao, ry Tompo Ray eny an-danitra aho dia misaotra sy mankasitraka anao izahay amin'izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Voninahitra manao Tompo ary manantena, mino matoky anao hatrany izay ny amin'izay mbola ho ataonao Tompo amin'ny fiainanay ho avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Riavana, araka izany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa mifarana ny herinandro. Misaotra azy koa fa alahady farany andiniantsika ny lohahevitra hoe mamory vokatra ho an'ny Tompo any rahampitso. Nofidiana ary ny Isaia toko 4:20 andininy 9:20 ka hatramin'ny 4:20 mba hanorenana ny toriteny. Andeha amin'ge mba hamaky andininy vitsivitsy ny amin'izany sika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao dia hamaly ny asany sy ny heviny ho avy ny amorina ny jentilisa rehetra sy ny samy hafa fiteny dia ho avy ireo ka ahita ny voninahitra. Isaia toko 4:20 andininy 9:20 ary koa ary hitondra ny rahalahinareo rehetra izy avy any amin'ny jentilisa rehetra ho fanatitra ho an'i Jehovah. Isaia toko 4:20 andininy 20 tapany voalohany. Ary farany, ary isaky ny voalohan'ny bolana sy sabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohako eo anatrehako ho Jehovah. Isaia toko 4:20 andininy 17:20. Ireo ry havana no andininy soratra masina izay manam-pirofo fa ny Tompo mihitsy, izany hoe izy Andriamanitra, mamory ny vokatra ho azy. Fa isaky ny alahady farany amin'ny volana Oktobra koa dia aladin'ny réformation izay ahatsiarovana ny fantsipim-pivavahana nataon'ny Lutera. Raha nametraka an'ireo thèse de 95 articles izy teo amin'ny varavaran'ny cathédrale de Wittenberg tany Allemagne ny 31 Oktobra taona 1790. Izany hoe andro farany 31 Oktobra tamin'ny taona 1790. Io no nitarika ry havana ny fantsipim-pivavahana. Marina fa efa nisy ireo nanao izany teo aloha, dia teto izany no tena azo lazaina hoe nivelatra ary dia nidatra ny fantsipim-pivavahana ary dia ateraka ny fiangonana protestanta ry havako. Dia hoy ihany ary Isaia toko 4:20 andininy 2:20 hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako Jehovah, dia toy izany ny aharetan'ny taranakareo sy anaranareo. Amen. Meny mamperitreritra tokoa. Efa 500 taona mahery izao nisian' izany fantsipim-pivavahana izany, nefa dia hitantsika ry havana fa mbola tanteraka ary dia asan'ny fanahy moa izany. Ny Tompo no atao hoe inona moa izany re no azo ilazana an'izany? Izy izany no tena loharanon'ny fanavaozana. Andriamanitra iray no anaran'i Jesosy Kristy ary indrindra eo ambany ny fitariana ny fanahy masina dia anjarantsika ny manohy izany. Mivavaka ary sika rehetra mba ho tonga hiangona rahampitso, fa izany no hotoriana ry havana. Eny amin'ny Selafy Rivière 3 ny fiangonana rahampitso ary manomboka amin'ny 7 ora sy sasany maraina. Misy ny ankatoky ny fandraisana izay andiniana sy anapahana ny fitsipika koa tongava maro ry havana. Jesosy Kristy Tompo, amin'ny alalan'ny fanahy masina rene no manomana ny fomba mampanahy antsika tsirairay avy. Amen. Ho aminareo fiadanan'i Jesosy. Amen.